Orinan'ny Antsoavo izay nataon'ny syndicat-ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana ny rano ary ny ala makasika ny tokony anendrena minisitra vaovao hitantana izany ministera izany dia raha ny fantatra moa hatramin'izao dia tsy mbola nahitam-baliny izay fangatana izy ireo izay hatreto ary dia mikasa ny anatanteraka fitokonana fanairana izy ireo manomboka rahampitso aharitra 2 andro izay fitokonana eritreretin'izy ireo ho atao izay tondra fanazavana moa ny solitenany syndicat-ny mpiasa. Misy tokoa le fitakiny reny fa saingy malahelo zay milaza aminareo fa na ny anankiray raha mbola tsy mivaly amin'izy ireny na dia natao hoe ny fondamental na zava-dehibe amin'izy ireny dia le hoe fitakina ny fanendrena ny ministry ny tontolo iainana sy ny ala zany hoe ny mpitantana ao aminay zany fitakina fanairana izy fitokonana fanairana zay zany no ataonay manomboka rahampitso 20 novambra sy ny rafaka ampitso 20 novambra ka io zany endrika fitokonana dia hoe tsy miasa zay rehetrarehetra fa saigny mankany ampiasana mankany amin'ny toeram-piasana ihany zay dia eo zay no mivory dia misy fanaintanana eo dia ohatran'izay koa ny any amin'ny faritra rehetrarehetra ankoatran'ny faritra Nalamanga zany dia mitokona tsisy miasa ohatray daholo ny mpiasa amin'ny olole andro voalaza teo io be da be mivokan'izay ary tsy zay moa ny zavatra hoe dia rarinay fa ny ampandehanana an'izy no rarinay matoa zay mitaky mpitantana misy zany dia io ny andehanany fa tsy dia any amin'ireo raha firatsiny dia faly zay satria firenena raha manana ary ministera raha manana zay le izy fa ny anay malahelo ihany zay amin'izay fotoana zay am'le vokan'le telenao fa misy tokoa ny vokany na dia hoe fampandehanany famoahana resaka charbon fotsiny zao mikatso daholo zay raha mikatso ny any amin'ny faritany fa misy vokany be da be zany amin'ny mpanjifa be da be tsy hita pespesienina mihitsy toraka zany koa ny fanaraha-maso resaka bois de rose zay fantatsika fa mandeha foana ny exploitation illicite amin'izao fotoana zao zany fiantraikany zany tsy hita nono zany fa saingy koa tsy indriko tsara tsy any amin'le ratsy no tadiavinay fa irinay dia irinay no amahany fitondram-panjakana zao olana zao faran'izay haingana mba amin'izay fotoana izay milamina isika mianakavy.